Izay ny amin'iny fa trano efatra kosa no may tetsy Ambodivona ny alin'ny 4 Desambra lasa teo ka ny iray tamin'izy ireo no fantatra fa tena may ary tsy nisy noraisina ny entana rehetra atao anatiny. Mitatitra ny vaovao amintsika ary ny namana Lova Ramanatsoa. May tanteraka ny trano iray etsy Ambodivona kady fotsy no ny aitrano izay nitranga tamin'ny misasakalin'ny 4 Desambra lasa teo. Nairy vaika tokoa ny afo satria dia trano azo no nirehatra nandritra io fotoana io ary nianaka tamina trano efatra fa teo akaiky teo. Mijoro vavolombelona ny tompon'ilay trano may. Natody napetetiko le jiro, le pétrole lafa misy koveta be zay fasiko azy. De napetetiko le pétrole nakay aty sondritovy. Raha tsy efa mafany ny lako iny tsy raha tena mahitsy. Amin'ny 12 alina zany namoana madame Joséphine hoe mivoana rehefa mainy tranontsika. De nivoaka ahako. De efa setroka be fa fanjevona fa tsy tatsony mihitsy de aveo mo namono zanako tao ambony de mirakorako le madame ty de mivoaka daholo zay menakavy teto amin'ny tanàna. De niatso fokon'olona nitsika soufflé zay niatso fokon'olona mba namonjy anay. Tonga nanatanteraka ny asany ny mpamonjy vona nanano sarotra ny fidiran'izy ireo atsehatra no ny herin'ny afo ho iantrany ireo nanatro maso. Tamin'ny 3 ora maraina tokoa vao voafehy izany afo izany. Tsy nisy ny anana fohy sy ny naratra aloha nandritra ty trango ty saingy ny fahasimban-javatra no tena betsaka. Tsy maintsy irosona ny fanarenana hoy ireo trabona saingy mety haharitra ihany zany satria avy amin'ny fianakaviana sahirana izy ireo.